Salama daholo nareo izay manaraka anay antso. Elaela tsika tsy nihoana, tonga indray izay miaraka amin'ny vidéo manaraka. Miresahantsika ny atao hoe fiainana, ny fiainana taloha ary mety akon'izany amin'ny fiainana ankehitriny. Andao azy! Tamin'Andriamanitra anaran'izao tontolo izao dia fiainana feno fiadanana sy fifaliana no tanjony ho an'izay nohariany. Ity tantara izay resahantsika ity dia ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny bokin'i Genesisy. Tao amin'ny Sahedina nisy an'i Adama sy Eva izay tsy nanan-java-mahoaka satria teo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Andriamanitra nitsotro an'izy ireo manao hoe maroa fara sy mahabetsaha ary mameno ny tany ka manompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany 7:20 no ahitana an'izany. Niadana sy nanjaka tamin'ny zava-maniry sy ny zava-manan'aina tokoa Adama sy Eva, ny hazo ampovoan'ny saha no noraran'Andriamanitra tsy azony hohaniny. Nivadika nefa ny tantara taty aoriana satria tonga ny Satana naka fanahana Adama sy Eva. Noho izy ireo tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra dia voaroaka tao amin'ny Sahedina. Voasoratra izany ao amin'ny Genesisy toko 7:20 manao hoe eny norohaina ny olona ary nampitoeriny tany antsinanan'ny Sahedina ny kerobima sy ny lelafy ny zavatra. Nanomboka teo dia lasa niaina lavitra an'Andriamanitra ny olona satria nanota ka lasa mahita sy miaina karazana fahoriana maro samihafa eo amin'ny fiainany. Manoloana an'izany anefa Andriamanitra izay tena tiany olombelona dia nanomana planina. Ho porofon'izany ilay voasoratra ao amin'ny Jaona toko 7:20 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nataon'Andriamanitra izany mba hanavoa ilay fihavanana izay ravan'ny ota ka hameriny indray ilay fiainam-piadanana izay efa tiany omena ny olona hatramin'ny voalohany. Ho antsika izay mino azy ara dia mampanantena sahedina ho antsika ny Tompo rehefa miala eto amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Mandalo fijaliana isika eto ambonin'ny tany, mandalo fitsapana sy fahoriana, kanefa isika manana fiadanam-po satria manana an Jesosy ilay nanavitra antsika. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko 4:17 hoe fiadana no avelako anareo, fiadanako nomeko anareo, tsy taky ny fanomezan'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Tsaivo anefa fa tsy hoe rehefa any an-danitra na miala amin'ny fiainan'izao tontolo izao vao afaka miaina an'izany fiainam-piadanana izany, fa dia ny aty ambony tany isika dia afaka mitantatra an'izany sahady amin'ny fifankazarana amin'Andriamanitra. Manamafy an'izany ao amin'ny Joba toko 2:20 manao hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao mba hiadana, izany ny hahatongavan'ny soa aminao. Misy safotifoty ny fiainantsika eto ambony tany fa rehefa manana Andriamanitra isika dia izy miandraikitra antsika. Hamafisiny izany ao amin'ny Isaia toko 4:20 manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ary farany azy, reste c'est ça dia ino izy ka hiadana ianao ka handova ilay edena vaovao.